tsy mitsahatra ny manome fahafapo andreo mpanjifany an-trano kosa ny Canal Plus eto Madagasikara. Ho andreo mpity fanatanjahantena dia ny amporoa indray ny tolotra raha toa ka nahazo ny anjarany ihany koa ireo kilonga. Ny andidy makasika izay no arantsika manaraka. Ny ampitelo indray zao ny fahitalavitra azo jerena amin'ny alalan'ny Canal Plus eto Madagasikara, ny Canal Plus Sport 2 ary ny Canal Plus Sport 3 ho an'ny mpankafy fanatanjahantena. Ny Piwi Plus kosa ho an'ireo ankizy madinika eo anelanelan'ny 3 ka hatramin'ny 5 taona. Ny Canal Plus Madagasikara ireriany ihany koa no nahazo alalana andefa manontolo ny lalao baolina kitra ho fiadiana ny amboara Europeana izay hanomboka ny 10 Jona ho avy izao. Ary mbola ho hita ao amin'ny Canal Plus Madagasikara ihany koa ny fiadiana ny amboara ho an'ny kontinanta Amerika amin'ity taona ity dia ny Copa America izany. Ary mbola ao anatin'ny fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa dia maro koa ireo hetsika ara-panatanjahantena izay ho hita amin'ny alalan'ny Canal Plus Madagasikara toy ny lalao tennis maro isan-karazany, ny hazakazaka ary ny lalao golf. Zavatra vaovao anankiray koa dia ny chaîne Canal Plus Sport izay nasa nitombo tsara izy zany amin'izao satria misy ny Canal Plus Sport 2 sy ny Canal Plus Sport 3 misolo ny foot plus 1, foot plus 2 dia hita eo amin'ny canal 6 sy 7 reo le canal vaovao reo. Ny antony nanaovana an'ilay canal vaovao reo moa zany dia ahafahana manome fahafaham-po ny mpanjifa hoe misy karazana fanatanjahantena be dia be eo amin'ilay izy, misy ny tennis, misy ny athlétisme, misy ny golf sy ny sisa. Na eo azy ireo tolotra marobe ireo dia tsy niakatra akory ny sara ny atolotra ho an'ny mpanjifa ary miezaka ny manakaiky kokoa hatrany mpanjifa izy ireo ankehitriny. Dia izay indray tompo kilasy Togovavy no masaka azona tolotra tato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity. Isaorana ianao tany atokantrano tany naritra nijery hatramin'ny farany. Aza dino aoriana izao fotoanan'ny fampahalalam-baovaontsika izao dia anaraka indray isika ny fandarana Zoma TV izay iarahanao hatrany amin'ireo mpikirakira ary ihany koa ny mpanao gazety ny fahitalavitra matv hatrany iarahanao amin'ny tenako izany ary koa ireo namana afaka fotoana fiatsika dia hiaraka eto indray. Mametraka veloma manapitafa vetivety ary.